Sazy miantona enim-bolana tranomaizina no azo ny filohan'ny sendika paramety 6 FM araka ny didim-pitsarana izay nivoaka androany. Anisan'ny hampangana azy moa ny fihetsiketsehana sy fangalana sary tsy nihera tao anatin'ny faritry ny hôpitaly Argera. Nilaza ho tsy afa-po amin'ny hodidina voaka ny fitsarana io ny filohan'ny sendika paramety 6 FM ka hampiakatra ny raharaha amin'ny dingam-pitsarana ambonimbony kokoa raha ny nambarany androany. Ya araka izany moa dia voaka tandroany ny didim-pitsarana izay ny hampiangana ny tenanay araka ny didy tao moa izany dia sazo miantona na sursis 6 mois izay zany no didiny voaka tao. Tsy afa-po zahay satria tsy rariny le izy tsy rariny hoe coupable pour des raisons hoe naka sary tsy nahazahoana lalana ary nanao hetsika sy nahazahoana lalana zavatra tsy satria ny naropinao gazety nanao ny asanareo naka sary anay tao ary sarinay no naparitaka fa tsy ny sarinizy inareo naka sary dia le sary navoakanareo no naparitaka anay dia manampy an'izay ihany koa ny hetsika nataonay dia araky ny lalàna araky ny andininy fahasivy amin'ny statut général des fonctionnaires dia sy mila mahazo lalana ny syndicat rehefa hanao hetsika fa mampafantatra ihany no atao efa nataonay daholo aza ny pisipisiny rehetra mahakasika an'izany ka dia gagy zahay amin'ny didim-pitsarana izay nivoaka tandroany dia tsy mahafa-po moa zany ka dia tsy maintsy hampiakatra izahay fa dia isoranay zany ny tompona andraikitra izay nitory anay satria zay moa zany ny zavatra misy tsy mahazo maka sary ao anatin'ny tobim-pahasalamana na hôpitaly sony zany ny mpiasan'ny fahasalamana manomboka izao raha tsy nahazo lalana aminay ny fahazahoan-dalana dia arataratasy dia misy olona manokana angamba hanao soniany fanomezan-dalana haka sary ka zay zany no apetraka anay aminareo mpiasan'ny fahasalamana namana hoe mila mitandrina alohan'ny andefa sary satria na sary communication amin'ny asa nataonareo aza dia aza lifa mihitsy raha tsy mahazo alalana arataratasy avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Sokajiana ho fanampenam-bava ireo mpitarika sendika izao ataon'ny fanjakana izao etsekilana nefa dia mbola mitony antojay sy famindran-toerana tsy ara-dalàna ataony ao nivon'ny ministera amin'ireo mpiasa ny fahasalamana ho lambarany EG syndicat paramedy 6 FM. Zay no iantsoana ny tompona andraikitra maefa eto amin'ny tany sy ny firenena mba hijery ny zava-misy ao anatin'ny ministera amin'ny fahasalamana satria tena mampalahelo ny zava-misy ny antson'izay tsy tapaka mihitsy isan'andro isan'andro dia misy mpiasan'ny fahasalamana foana miakatra fitsarana any amin'ny conseil d'état ary amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny sisa zay zavatra zay zany matoa misy zavatra tsy milamina ao mila fijerena manokana fahitavanay azy dia fanampenam-bava ny mpitarika syndicat no atao raha ny joueur syndical zany dia voahitsakitsaka satria ny lalam-panorenantsika nge no mireconnaître ny inona moa ny hetsika ara-syndical ny convention internationale ny lalàna velona misy eto amintsika zavatra fanitsakitsana tanteraka ny zo ara-syndical izy dia tsy afa-po izahay amin'ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana moa zany tao anatin'izany. Nilaza ny filohan'ny sendika paramedy 6 FM Rakoto Alson Armand Frédéric fa mbola mitohy ny fitakiana sendikaly amin'ireo maharary ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra na dia eo aza izao fampitahorana mahazo azy ireo izao. Mazava loatra moa zany fa ny trangan-javatra maharary sy ny zo ny mpiasa zay tokony hositrahana nefa tsy sitrahana no antony reny hetsika reny ary fampahasahivana ihany koa ny andraikitra tokony ho raisina zay sy nondraisina nefa moa renireny zavatra nisy mazava ho azy fa sy zanona zany ny asa sendikaly satria ny asa sendikaly moa zany dia tsy ananam-pahavalo an'izaniza fa kosa ny lalàna no arahana ka
eto zahay dia miteny sahady an'ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny paramedy manerana nosy fa misy miomana mandrakarivotsika amin'izay zavatra tokony atao fa izahay mpitarika dia efa eo ampamola volana ny izika manaraka. Araka ny fanazavana mody hatramin'izao dia tsy mbola nisy ny fifanantonana sy fampiresana teo amin'ny rotota dia ny fanjakana sy ireo sendika mpiasan'ny fahasalamana manoloana n'ireo fitakiana ny izo fototra izay tokony isitrany ireo mpiasa raha ny fanazavana trany. Betsaka ny zavatra azo resahana mba ho asiana teny kely ry zalahy resaka ohatrany hoe fanamelohana, fanakobonam-bava, fanagazana sy ny sisa sy ny sisa ty. Satria ohatra ny lasa fomba fiady sy fomba fiasan'ny fanjakana le izy satria ho anomaly zany zao dia nilatsaka ny didy manameloka enim-bolana sazo miantona ny filohan'ny syndicat-ny paramedy na ny mpitsabo-panampy zany eto Madagasikara. Noho ny hoe hetsika fitakina zay nataony saingy somary miova moa zany nivesatra ao anatin'izay hoe nanao hetsika tsy nazona lalana, namoaka sary tsy nazona lalana te noho ny hoe hetsika tery amin'ny asera tery tamin'ny 20 volana martsa teo ihany koa moa lay karazana hoe asa fianasan-draharaha service minimum natao noho izay hoe fanehoana fitakina maro samihafa zay. De tsara mitranga zany ohatrany hoe mitondra faisana sy mahita loza avokoa ireo mpitarika syndicat na mpitarika fihetsiketsehana zay manapasa ena na mety tsisy idiran'ny politika ary izy ireny de miazakazaka lay fomba fiasa, fomba fiady ohatrany hoe fanakombonam-bava amin'ny fomba manara-penitra zay lay tsara mitranga satria raha hoe mpitarika syndicat zany de isany hoe mbola ao anatin'ny manandrara ohatra ny secrétaire général ndrarana syndicale Andriamatoa Parson Rakotomanga sy ny filohan'ny CSS Sampanantananarivo ny professeur Ravelonirina Samy Grégoire zay hoe no elohin'ny fitsarana no elohin'ny fanjakana 30 volana sazo miantona noho ny hoe fandefasana taratasy tany amin'ny ireo hoe tandrokary ny vozana na ny miaramila mba hoe andraiandraikitra teo anatrandreny kidrakidra teto amin'ny fireneny reny efa tany amin'ny 2.4 dia nitoy taty amin'ny 3.4 30 volana zany enjakenjana dia nisy ny fampiakarana ndrara zany nataony zareo tany amin'ny fitsarana ambony tokony nivoaka tamin'ny 5 volana teo fa ohatrany hoe mbola manao randratariana ve dia miandry amin'ny 2 volana Mey indray. Fa reny zavatra reny dia ohatrany hoe manamafy sy maneho zany hoe natao izay fomba rehetra anakombonam-bava raha ny sary mitanga zany zao ho an'ireo mpitarika syndicat roa ireo dia tsapa sy tsikatra hoe nangena tsy dia refeo intsony ny filohan'ny CSS Antananarivo mety hoe safidiny manokana le izy fa azo raisana ihany koa amin'ny lafiny indray raha lalina zany hoe misy ifandraisany ve amin'ny fanamelohana zay natao azy satria izy ireny moa zany misy ny fipetrany lalàna raha misy mbola karazana famerenana ambara fa eloka mifandraika amin'ireny dia mivadika sazy miantra lay hoe sazy miantona fa dia anasany misy mifampakarana dia asa hoe anahoana ny toyany fa dia somary nangingina ny anankiray aloha mbola hita tsikaritra ihany any anatin'ireny hetsika maro samihafa mikasika ny syndicat ireny dia mandray ohatra hafa tsika tany Toliara ny tsara nitranga zany ny lay fisamborana sy nanamelohana ihany koa ny kolonely Fanapera enjakenjana lay vesatra nanenjana azy tao anatin'ireny fa ny tsara nitranga zany dia ohatrany hoe fanamelohana sazy miantona ihany koa 3 taona izy zay dia raha mijery zany hoe fanakorontanana fanohitohenana betsabetsaka ohatrany enjakezana ihany hoe sazy miantona ve tena izy raha tena mitombona lay tranga fa ny tsara hita sy miseho zany dia hoe atao zay anakombonam-bava mba hampanginana n'ilay hoe zay sasy manao hetsika mety hoe manetikitika na tombotsoana fahiny na tombotsoana fanjakana dia tratra ny karazana hoe tsy fahafahametsika anatrehan'ireny na izany zany ny toetra raha Toliara mbola mafapana raha tsy lazavatry ny hoe tamin'ny lahady lasa teo mbola toizantsika moa iny fa manohy antsika n'ilay tranga endrika fanakombonam-bava
satria lay tany Vatomandry ihany koa nisalay tao anaty lanonana fametrahana samboadina ben'ny tanàna no nisamborana andreo olona telo menada izay nisy assistant parlementaire sy olona roa hafa nambara fa de hoe noitohina nitariga korotana nahiditra ponja onjo maika asa zay ny afarany mbola ny amponja ve reny olona reny sa efa nahazo fahafahana fa zay mihetsika zany eto dia ohatran'ny efa miomakomana ny ambadimbadika ve nivesatra sy ny sazy miantona samihafa ka zay no mampametram-panontaniana ihany koa ireny ve no antony mampangina ny eo anivon'ny fanoherana eto amintsika mety hoe ilaza namana sasany tsy mangina fa miezaka miteny sy manatsikafina zavatra tsy mety fa ampy sy mijanona treo ve fa de samy miteny samy maneho ny heviny ihany rehetra moa miaino tsy de misy hoe vokatra firy de ny ary anaty fanjakana zany ohatrany mahatsapa ve fa de tena tsy misy arifanina itsony afaka manao zay tiana atao tsy misy tsony ny karazana hoe fifandanjahan-kery ara-politika na rapport de force mba hoe karazana arifanina zany ahafahan'ny mpitondra fanjakana hoe raha misy an'izao de mety hiteraka an'izao fa ninninona atao eto ninninona hoe resahan'ny mpitondra ninninona fanapa-kevitra atao ninninona tsy fahombiazana ninninona hoe hetsika ohatrany hoe tsy mampikirabaka itsony fa rehefa tsy mahomby ny darika lacrymogène de mba milasadatsaka ny fisamborana na fanamelohana na fanagadrana izay lay sary mitranga de mampametraka fanontaniana ihany hoe mbola tany républicaine ve Madagasikara mbola tany démocratique sa rehefa maka masaritsara ny any Korea Avaratra na ny Chine na ny am'ireo hoe firenena hafa fa na izany na tsy zany reny ary mbola tsapa sy tsikatra any misy taratra fandrosoana fa ny eto amintsika de ohatrany hoe sanatria jadona hampanginana ny rehetra entana manamafy sy manarona fotsiny tsy fahombiazana ara-pitantanana samihafa sy entana hoe mangorokarena sanatria ny vava ka zay lay sary mitranga enjakenjana netana nanokafana ihany mino fa betsaka ihany koa ndraraha ny atoliara am'zao mbola mifamaofao ry zala ny toliara iny nisan'le dalo aloha zany ny vafo iny eo ihany ny ariko base ary eo ihany ny orana moa iny efa mazava be tsy latsaka fa zay miteny de enao teniteny hoe ny ao amin'ny fitondrana ve zany mahatsapa tena hoe ana ka lisy koa nge toky raha fanamanana volohany mahatsimbaka lema zany tsy afena farakaraka fa vao manao etsika hafahafa koa ianao de efa le ary ambantsinanany ka zay la izy anizazay kely azy mifandraikan'izay satria ny atoliara ohatrany hoe asa inona no mety azon'ny olo-pirenena raisina am'ireny fa samy manana ny ambarany ireo vondron'olona zany any atoliara ny avy any amin'ny fanjakana tena nanitrikitrika ora tamin'ilay tranga tamin'ny fafito amby roapolon'ny volana aprily teo zany hoe tamin'ny alahady teo mikasika lay toedrara tany Benenitra hoe tsy idiran'ny base toliara fa resaka fikomina nisy fisamborana sy fisamborana dahalo dia nisy fanoherana nataon'ny vokon'olona de omaly nisy fanambarana nataona fikambanana reo hoe mpiaro ny tontolo iainana sy ny resaka zavaboary fikambanana maro samihafa takan'izany zany hoe ny Kradoia ny farmana ny action Femme Action Rurale de Madagascar ny RJDD na ny réseau des jeunes pour le développement durable ny FIMAMA na ny fikambanan'ny fierena manombo mangoky zany efa tsy any toliara fa hoe mirahina ao anatin'ilay izy de hoe ny tranga anseho tamin'ny alatsanainy teo alahady teo dia fanoherana ny tetikasa base toliara de nisy ny eritreritra sy ny sisa nisy fisamborana olona anaky enina tao anatin'izay nisy faharatsana anankiroa mety hitandretra angamba lay any amin'ny tambajotra tserasera hoe misy an'ilay olona zay gorobaka eo amin'ny kibony iny ohatrany somary miboratsanay izy zay maratra be tao anatin'ilay tranga de mifanohitra tanteraka ny seraseran'ny fanjakana satria ny ary amin'ny andanina zany any amin'reto hoe fikambanana sy le hoe ponina de maneho sy manamafy hoe tena etsika nanoherana ny base toliara lay niseho de famoretana sy fisamborana noho izay anton'izay noho ny tranga de hoe manameloka ny zava-misy sy ny miantso ny fanatsarana ny famoretana sy fijerena
andeo olona hoe mironany fanoherana fa tsy sanatry ny vava fa tapiainam-bava sy vonoina anatin'ilay toetra raha de nitaty anatin'ny lafa mitaty amin'ny fanjakana moa zany milaza hoe tsy izy iteram-pahazotoliara fa ietsika fampandrina fahalemana netana nanoherana an'ireo hoe ambara fadalo solondatsy de fahamaofo tanteraka ny toetra raha de asa iza no inon'ny fitondram-panjakana satria ny ary amin'ny andanina zany tena maneho hoe famoretana sy famonoana vahoaka no tarian'ny tompona andraikitra ara-panjakana de asa anahoana ny toy an'izy io atreto aloha zany mbola misy ny tsy fito fikefitra tsy ny sy famoaham-bavao mifanohitra sy mifamaofo tanteraka ka asa hoe inona no azon'ny vahoaka raisina ao anatin'ireny manahoana ny fandaminana an'io toetra raha io maninona no tsy mety hoe voalamina sy hoe tsy manaiky ny mponina de raha resaka zany ny tompona andraikitra ara-panjakana anankiray ohatra atao amin'ny fahita lavitra tsy miankina lolona vehivavy de tena hoe Madagasikara tsy maintsy mila ny fampiasam-bola vahinina ny hoe IDE zany nisany hoe mamorona asa ary tafitranata zany tetika asa basy toliara de raha mampatsiatsika ny fanjakana ankehitriny nisy nanohitra an'io mafy sy mampatsiahy ihany koa zany hoe lay filazana fa Hitler sy ny sisa de manamafy ny zavatra misy ankehitriny hoe tsy voalamina lay toetra raha de miteraka sary ratsy ihany koa ho an'ny Madagasikara hoe raha biasa volany a Madagasikara zany rehefa tsy voalamina ny fampihavanana ny olona amin'ny taniny de reny nitranga nefa lay fanjakana ohatra ny tsy mariterana tsy mahavita mandresa lahatra ny vahoaka tsy resa lahatra ihany koa no ny aiah samihafa de raha miresaka zany hoe ny professeur Narson Stéphane ohatra mikasika ny basy toliara hoe misy karazana voka-pikarohana anankiroa hoe ny andany milaza fa de hoe tsy de misy atahorana ny radioactivité ny taratra zany hoe tsy ampidi-doza de misy hafa ihany koa mamoaka hoe tena zava-doza be de rehefa misy ny zavatra tahaka andreny de tokony misy enquête-na fanadidina manokana maleo tena anankiray indépendant hitana hoe mijery sy manamafy sy manamarina hoe inona marina ny tena zava-misy ao anatin'le izy fa reto mbola mifamaofao de io iarahana mahita io na tiana na tsy tiana hoe ilaina ny fiarah-miasa ilaina ny fampiasam-bola vahiny eto Madagasikara fa tsy vitany hoe amboletra de tsy vitany hoe tereko masaka tahaka ny voalompijaza rehefa tsy misy ny hoe aiatsy havanana de io ny zavatra mitranga de asa hoe anahoana ny toy fa hatreto aloha zany mbola mifamaofao sy mifandriritra lava eo mikorotana tsy hita zay marina ao anatin'ilay izy na ny ambony na ny ambany tsy fantatra tsy no izy no alain'ny fitondrana ao anatin'izay rehetra rehetra zay lo resahana kely ty ry zalahy le resaka hoe tsangara sosialy ty satria tsy kiaritra sy tsafa zany le famonotena mitsoraka ny ambany camion tena hoe mampidi-doza hoan'ny hafa marina hoe mafy ny fiaina tsy hoe mametsinina hoe manenjika be vatany andreny olona mamony teny reny fa ohatra ny vasivasy ho nitondrany namana sasany rehefa mony tena nareo ry zalahy de andany eny ikopa de tonga de asio tady ny tendanareo de misaoty de miantona na tonga de miletika any anaty rano any fa aza eny amin'ny camion eny amin'ny arabe eny amin'ny lalam-bahoaka no manao an'le izy fa tena ohatrany hoe mampidi-doza ny hafa satria ninona zany aloha ohatra le tetra amin'ny fasan'ny karana omaly nisan'ilay tovolahy nanambana hoe nde amony tena de nisakanan'ny olona de vavoasakana efa nilaminamina teo de lay camion efa ndeha no nitsoraka tampoka indray raha namana tonga de maty tsy tradrano zany lay zavatra mitranga tena hoe tsy hoe miaro an'lay mpitondra camion sy ny sisa fa izy aloha zany nisamborona nanovana fanadidina de lasa mampidi-doza ny hafy tena marina mafy le fiainana fa enjakenjana lay tranga ara-piaramonina tahaka an'ireny ny vehivavy mampitondra alahelo an'le lahy ihany keo de tsara mba asiana fanadidina ihany keo satria de misy any keo vehivavy de tena mamitaka lehilahy zao ngefa tsy lehilahy tsy ny mamitaka vehivavy misy vehivavy de tena mitoany mihitsy le lehilahy zany miantso ana andoraka mba iaraka fa tena zany serinandro tena ny rano maso lesy tovozina fa io zany mba le vehivavy koa mba aza de mampijaly lehilahy ianareo tetsy akady mba tetsy amitsika tanjombaty tetsy vaingana nge te volana kamba zay nisy an'le lehilahy nitsoraka le rosa ray de hoe ray de teny ampilonina ihany keo tery ampilonina tery feno arivo ihany keo sy nareo misy lehilahy anankiray koa niakatsoraka de mipiasa faramasia isan'andro zao de miteny foana izay eto de misy olona vity fanafody zany te aminona tena de mbola miandry famerim-bola ihany le olona hatramy hoe aiza famerim-bola nefa amony tena zao ka io zany de zavatra anankiray fanafody omena azy de tsy de azo atao loatra ny famonona tena zany fa de tsy mahazo loatra
fa tsy mety tsy mahavaolana sady mame fahoriana ho an'ny hafa mame vesatra ho an'ny hafa tena hoe maty tsy fidiny ary zalahy enjana mibetsaka ny fialana ny enina any amin'ny hôpitaly tena zay misy fanialanena alanenina natao tena hoe le mamony tena mifanetanana nataotsika tena tsy mahavaolana ary mame fahoriana ho an'ny hafa manome fahasahiranana ho an'ny hafa fa izy raha ty amin'ny resaka politika sy ny firenena dita ihany hoe manomboka mety hoe mahantra zany le firenena satria mahatonga ny olona le mahatonga ny olona tonga am'izay zany ny solution vaolana farany ao anatin'le izy fa de maheresy za mba mangataka ampira mba amorona hira ho an'ny lehilahy hoe aza mamony tena satria vehivavy mantsy efa nisy namony le amilky le mamony tena afatsy ny lehilahy ihany mamony tena fa vehivavy koa betsaka eno aza manao an'izany andao alana ny dokam-barotra dia avy eo raisina vantana am'izay ianao manomboka mandra mba tonga ny amin'ny sivorasy za zany arak'izany de manana 2 minitra ianao afahanao manambara milaza miresaka ihany kio ny zava-misy efa hito misy antso andao raisitsika miaraba tompoko allo faly miaraba salamy any voalohany volana merapitro tiatika malagasy no nanao any fa amin'ny asa international nanao any fa satria tsy tena lasa mihitsy na saiko hoe maninona ary tika eto misy olona loatra ny hoe izy no tompon'le voalohany volana me de mangataka lalany amin'ny droit syndical ny première mitakin'ny olona de ny préfet de police mamoaka lalana fa tsy maintsy mangataka lalana de tandremy sao de manao an'izao tandremy sao de manao an'izao teto amin'ity radio ty any nanontany nanontany fanazavana ary zoako feno zany satria masitoyen ana ny teny inona zany zao ny klasena an'le boaritra amoron-dalana ny tokona raha iandro tontolo na napadalana teo nalakely tsy nisy voasambotra tsy nangataka lalana manontany préfet de police hoe inona zao ny klassenareo an'iny fa eto misy zavatra anankiroa tena zavatra anankiray lalana anankiroa no fe azy nefa zavatra anankiray no resahana de raha ny mpanohatra zay izy moa ny teny misy maly hoe ny surtout ny randrana syndikaly de ohatrany karazany hoe mampitahotra mampitanjana le hoe hoavy ny convocation rehefa manao mandeha iso tena be anaraka ny tsy maninona zany fa ataovy mitovo le fomba le traitement fa veto amty amin'ny andraniny akilana rehefa manatotoana hoe misy kabary politika de voatotoana le fary am'le anankiray parallela tamy voaritra amoron-dalana koa le misy rétropolitique satria misy fanitrakitrahana amin'ny akandro ny mera teo fitenenana ny filoam-pirenena atao hoe zao ny fanarahana politika koa ne zany fa maninona ny tsy misy de mbola miandro misy zay za aloha miandro izy hoe inona zany amma masitoyen za tena manaja lalàna mihitsy apetraky ny préfet fa maninona no ataotra mitovatra an'izany le izy zay ngamba aloha loatra zalahy rehefa rehefa asa raha misy amboaranareo momba le fotsiny amin'ny ety herinandro teny no andrasana ny fiovan'ny viditsolika hoe anahoana indray fa raha ny resahan'ny vampahalalamba avao dia mety hiakatra indray izy zany mety ho tombatomba mikasika ny viditsolika zay miova isamborana moa eto amintsika de asa nahoana nijirama moa io raha mahita io ny toerana sasany zao mandefa ny namana hoe tena tapaka indray ary zalahy tefa adiny indray zay misy adiny roa nienjakenjana lay sary mitranga tamin'ny alina zany moa de tsy mifakahita samy mahazo ny anjara zany ny fatapahan-jiro mifandimbo amin'ity fatelopolo volana aprily ty de efa nisoratan'zareo jirama ao anatin'ny site ny jirama ofisialy ny tompo-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny rano andekaleka zany voalazan'zareo fa tena fototry ny famokarana herinaratra eto Antananarivo io famokarana io de miankina amin'ny avon'ny rano de miena ny rano tsy ampy ny vokatra ho an'ny Antananarivo de noho izany de voatery mampiatra ny fatapahan-jiro mifandimby ny orinasa jirama
ary aritra ora roa isaky ny fahatapahany zany a mba ampifanarahana ny famokarana misy zany satria moa amin'ity tamin'ity taon'ity any nisy lohataona angambany satria no tsy avy ny orana fa de isatony izy ty anaovana fampanantenana foana hoe anao an'izao mégawatt tsika mandraky ty ny androany tsisy vahaolana fa efa ndresaka an'iny tsika fampatsahivana kely ihany koa nisy alay tetikasan'ny fitondram-panjakana nambara tany amin'ny filakevitry ministra volana septambra 720 fa de hoe anangana lavadrano misy 530 eto Antananarivo sy ny manodidina de eto Andrenivohitra moa zany 7 ny lesahana de avaradrano sy Atsimondrano sy Ambohidratrimo izy zay raha ny kajikajy 700 tapitrisa ariary eo ny anankiray tamin'io fa ny fanontaniana mipetraka hoe nanahoana sy nakaiza alay tetikasa efa vita ve enim-bolana ty aorintsika vola tsy toko tsy foroana zany ary raha mampiatsahana nisy candidat be ny tanàna teto Antananarivo tamin'ny fifidianana farany teo tao anatin'ny herinandro vitsy na vita lavadrano manodidina ny 700 izy zay fa ty ihany fitondram-panjakana ty asa hoe nanahoana fanontaniana mipetraka ihany fa raha ny olany rano leto Madagasikara sy eto Antananarivo mbola iaraha mahita salama tompoko tany am-boalohany tsy hoe tany am-boalohany takiny ahoana andray matorakisaka mitondratry amin'ny fitondrany nanana andre olona zay ny heriny ho afaka miaraka misy fitozana Madagasikara ary izany atoko maromaro ataky hoe akaefilna KTRFM FM nimonima livozaraito raha mitondra fanjakana ny olona tsy nanana mety eritreritra momba zany hoe ho afaka milahatra ny piasa rehefa andro ny fietiny miasa tahakany ary magaga zao fietiny miasa ny izy fandreseriny piasa zany natonga ny filaharany dia ankehitriny mifanikopoka manodidina ny momba tsy mety amin'ny miasa zany dia mahatakarana arany anatin'ny société any-daholo ny zavatra tokony mba ho hita hoe amin'ny fipantarana firenena mikasika an'izany asa zany fa tsy hoe asa eritreritra avy hoe manongana fanjakana le olona mandeha nahitra fa misy zavatra ingeny baitiny piasy fa zany zakan'zareo dia mahatonga an'ity hoe aloha mitsy aloha tsy asitsina zany zavatra kiladahatry zany atao ohatrany mitondra makany amin'ny fividanana le fanjakana zany dia mampalahelo anao le izy nalaza ny fitondrana tamin'izany fotoana zany hoe rehefa tonga ny fety miasa dia mamorona fiangana koa ireo syndika maromaro miala makariny etsy ao fotoana na ery fotoana tika na ary fotoana tika ary misy koa aratan'izany fotoana zany ndray dia navadika anay ndondray atsika aloha tsy milahatra fa mba hoe mitady heritrano ivoriny dia mba hoe ahafahana mahita zany ny aretin'le piasa ao anatin'ny tontolon'ny miasa ohatra hoe ara-dalàna ve ny volan'izy ireo any amkinafy sara mandrotra volany saty mbola afaka miverina rehefa avy eo ny filazany zareo anivon'ny Jirama moa zany le olana teo olanandrano fa ny mpandinika malagasy manam-paiza malagasy fa ela ny fampizarana efa tamin'ny taona 2020 sy 2020 sy 2020 sy 2020 raha de efa mifampizara zareo fa tsy voatery miaina ao anatin'ny délestage isika satria avy telo eniny kilowatt mihodina misolika no ireo mihodina mitoho-drano zany hoe mihoatra ny 2000 kilowatt zany ho mihoatra ny 500 kilowatt mihodina misolika dia ho faina amin'ny olombitsy fa tsy fananany Jirama dia mihena isa-taona zany kilowatt vokarina avy amin'ny toha-drano dia ireo milina mihodina misolika ihany koa moa zany mameno azy ny mandeha amin'ny herin'ny rano lafilafo amin'ny hoe lay fanombohana iny fananganana fotodrafitrasa lafo masoko arena fa rehefa mihodina izy mora kokoa masoko arena ny anatin'ny fitaterana ny tena hoe mety hoe enjakenjana fa ny misolika tena ao miarabary miaraba toko salama toko efa tafiditra ianao allo salama re salama
resaka le le biara syndicat de nambarinareo teo hoe le fanakombona ambava tonga de miresafa za miandry retour fa fantatra hoe zay le politika an'le fanjakana de fa ny tena mampalahelo ao anatin'le izy de zao le OPJ ina tiako tenenina am'izany le fitsarana zany le fahafantatry le fitsarana fa resaka politika le izy revendication syndicale le ataon'le olona fa ny zavatra mahavariana zany de zay rehefa tonga any le dossier voasazy foana le olona tsy misy afaka madidio mihitsy ndrefa voasazy daholo sazy miantony zany nefa misoratra any amin'ny gazette judiciaire zany fa voasazy ianao zany nasazy miantona ary le izy fa zay zany le tena mahavariana de tena mametraka fantanina zany ohatrin'inona zany psykôlôzia reo mpitsara reo ny etika andreo mpitsara reo deontôlôzia andreo mpitsara tena hoe mitazona fahamarinana marina re satria rehefa diniana lasa piraitsy kombakomba am'le fanapitehana an'le firenena zany le mpitsara tena mialatsiny am'le fomba fiteny fa raha vao mipanohatra no mandeha sany fitsarana tsy maintsy voasazy foana tsy misy afaka madiodio zany ary ny tena zava-doza de zay ny tena kely OPJ office police judiciaire zany jereo sara zao le resaka iza le colonel iza moa le taria fanapera Tuliara fetim-pangana anankitelo ny mpangana azy nanimba fiarana mpitandro filaminana nakasitarana mpitandro filaminana de nitarika fitokonana tena nefa le olona rony tsy tonga teny am'le anina akory tsy tonga teny am'le fitokonana akory zany hoe diso nantanina koa aiza le zavatra potika kito injana lay za mano kely am resaka herinaratra satria tokony misy vahaolana ary vahaolana tena maharitra le izy satria miovaova zany le fandahinina herinaratra de tsy voafehy le fampiasana an'ireo milina zay miodina amin'ny solika ireo de matetika de latsaky ny 300 le charge utile ozy izy le fomba filazantsika azy zay mahatonga azy ireo anana rendement ambany de ambany satria mety tafidina hatrany amin'ny 200 any raha tokony anakaiky ny 300 manahoana tompoko miarabe salama atomba mahagaga ihany ty tany any antsika eto Madagasikara ty fa eran'ny docteur zao mba ty zany etsika syndical zany angatahana lalana avy amin'ny préfecture afaka kelikely kely zany na dada hidra hotely any mety angatahana lalana avy amin'ny préfecture efa tsika andrizareto iny zay atao sa matahotra mafy mihitsy sa de anonga-panjakany reo olondreo enjana bery zalahy fa tsy azoko mihitsy hoe fa maninona zany davanandany manao fihetsiketsehana tsisy resaka fa raha vao kila manao fihetsiketsehana de atao ohatra anonga-panjakany ohatra rangazany fa tena malemy marefy le mba mieritreretra ihany anao misy le préfet fa ianao nge tsy eo amin'ny toerany mandrakizay ka zalahy mazotoana reo mba mieritreretra ozy izy kilo majanga za manohy am'le resaka zay aloha tsy misy ny mandrakizay ny syndicat zany hoe mahazo milahatra raha lay serasera fa tsy mahazo manao fanambarana na resaka mifandraiky amin'ny politika zay ndray zany no fipetra politika fitafarana firenena préfecture iany tompoko manahoana ianao tapaka kely ianao efa tena antitra reo fototra fitrasa mamokatra angovo hofaranako ny any resaka jirama satria misy mitondra faisana ny amin'ny resaka jirama amin'ny resaka ataontsika hoe fiarina aho efa tena antitra reo fototra fitrasa mamokatra an'le angovo satria 3 taona ny mihoatra nefa tsy misy fikolokoloana mihitsy de le simba matetika le izy de miteraka fahatapahana avy andekaleka zany eo le fialantsiny matetika ankoho tsampany rano ny tontolo iainana koa simba fototra fitrasa tsy voakojakoja de miankin-dohatra any am'ireo hoe milina
mandeha misolika izay ny tsy miankana ihany koa no mifiany azy mety hoe any amin'ny mety hoe fitopolo isan-jato na salan'izany satria raha eto Madagasikara zany fa mikarana aloha de mbola hoe fitopolo isan-jato mandeha misolika ny telopolo isan-jato ihany hoe avy amin'ny herin'ny angovo hoe azavozana zany na ny herin'ny rano sy ny sisa ka zay ilay mila atsimbadika miarabe momba le resaka jirama ihany de ampifadiko am'le resaka syndicat jirama manana syndicat ko ndika mampiasa ny jirama ary io manana vady aman-drana de raha ohatra zany zao ka syndicat ny jirama ny lahatra ka hitaty atsarano kalitao omena ny vahoaka de matofolo sy ny gouvernement de inona ka ny classe ny préfet de police zay mba fanontaniana apetsako zay tsy visaka saty syndicat zany politique inona zany zao nandre hoe litotro omeny jirama fa raha tsy ary le droit syndicat io tsy hoe ny tombotro a syndicat fa tombotro a syndicat omeny vahoaka koa mba tombotro am-bahoaka koa tombotro a syndicat de aty an'izay tandry syndicat de inona zany zao ny klasena an'izay zay zalafa misotra misotra ary makasitraka ny anisan'ny manavesatra ihany koa tsy fahaizana mitantana avy filazana azy de le kolokolo manjaka koa de mbetsaka efa be deaibe moa le hoe mangalatra kabla solike fangalarana jiro hoe fanaisana tsy kombakomba amin'ny tsy fandoavana jiro sy ny sisa de ireo mitambatra zany a de miteraka fahatiantoka mihoatra goavana de sahirantsika fa raha tsy andraisana fanapahan-kevitra enjana sy entitra makasika an'izany a de ho délestage tournante mandrak'izay io fa ny jirama fihezana hoe vondrona mpife ara-toekareny tena hoe mafy be ary misy ministre ray teo aloha ohatra ndresaka hoe raha 45 mégawatt ny contrat 20 mégawatt ihany ny livraison na ny herinaratra vokarina fa io de aloha 45 mégawatt ihany zany lay sary mitranga ary ny efa nisy foana ndresaka hoe avoizina avokoa reo fifanarahana samihafa ho diovina fa mandraky tia ny andro any aloha tena hoe bizina misy bizina sy tena hoe fandoharana vola taona vondrana mafy angambany raha zay mety mafy azy ao anatin'ilay orinasa jirama 10 taona ny oatra zay 10 taona ny oatra teo eo zay talohany mampatantsika talohany 7 nanana ambombava ny jirama eny tompoko andao fa efa tafiditra indray ianao azy tavaverina kely de toizako le izy teo fa tapaka rominitra le resaka colonel fanaperany resahako hoe ny fiampanganany mpangana azy anankitelo nanimba fiarana mpitandro ny filaminana kasitanana mpitandro ny filaminana de nitarika fetsiketsehana tsy lazona lalana le teny amin'ny Antaboy i député citeny no niteren'ny tantarany ity na inoko ty vaovao ty hoe izy ary tsy teny n'le Antaboy akory nefa izy meloka tany fitsarana nantanina koa hoe aiza ary le fiaran'le mpitandro filaminana sy mbay tsy hita aiza le mpitandro filaminana kasihan'ny tanana tsy hita zany hoe radiniana zany le zay le tenana koa le resaka hoe officier police judiciaire le fiampangana azy ary zany ampangalainga tsy mitombona lainga zany le fiampanganana azy de mipetraka zany le fanontaniana aiza zany le fahamarinana eto amin'ny tany sy firenena manomboka le amresaka le olona tena hoe symbole lalàna zany no mandaingo tena mialatsiny am'le fomba fiteny fa tena zay malaza anazy de aiza zany ny iainatsika le vahoaka malagasy aiza le fa rehefa tsisy fahamarinana eto amin'ny tany sy firenena tsy misy fandrosomy zany ety ary tena loza aminy hoe de fampinany eo jereo tsara fa teny le rangaty hoe tsy manabazay eny ianao ry monsieur le préfet iny moa de fa amiko iny de fa lehibe an'ny terroriste isaky misy eo tele iny de terrorisme ny atao mampitahotra droit syndical ny premier mai zavatra fetiny asa maka iny dizy teo maka autorisation aminao ny olona vao mahazo milatra ny fetiny asa le de mahavariana le zavatra de miraroso aloha misaotra re misaotra
tondranyzay fanehoan-kevitra zay any keo fa de ilaina mihitsy zay miaraba tompoko miaraba ary miaraba tompoko salama tompoko ia somary verina kely amin'ilay fivahiny amin'ny frantsay ato miverena ary ny zana moa zany nanafinana be an'le hoe fantatsia malagasy teto de nasitsika daholo zay parendalana vato sy eto zany zava-misy anefa fantatry ny zao tontolo zao ny fantatsia malagasy areny moa ny lahatenina tomon'ny frantsay fo ambany ny valopolo isan-jato de manitra ny malagasy zany hoe amiko zany ohatrany hoe fafambaraka ho an'ilay firenena manafina fantatra ny frantsay de valiten'ny fomba frantsay zay ndray faharoa de manolona tsika malagasy ihany koa zany manolona ny hoe fahatongavan'le fomba frantsay ohatrany hoe andriamanitra zany fitretana azy satria tsika malagasy tena taoriny frantsay tsika ny marian'ny lalana mitsinan'le frantsay frantsay matsary ihany zany tena mianaty any malahelo moa zany tena tena mandika izy hoe tsarontsika malagasy hoe fampaorina sy ny fampijaliana teo nreto frantsay ary mbola mandrako zao zany satria reny misy malagasy zany reny misy mihitsy ny mandeha de tsika manao fiaraha-mitantana fa fanatranareo de reny fa izavitirasy reny de matsary aloha zany manolona ny fandrineno firenenao hoe indresy ny malagasy hotoizako le 5 taona teo ry toky satria teo eo amin'ny 200 teo reo fotodrafitrasa mpamokatra angovo zany kosa aloha hita mpamokatra angovo ny orina zay zara raha nandrakotra tanàna ambanivohitra telopolisy manerina Madagasikara nisy le izy fa tsy masehaka fa de misy ihany koa reo hoe latsaky ny 500 isy eo ny orinasa mpandrara momba ny angovo manana fahazahoan-dalana ara-dalàna fa saingy azara raha misy 26 mihodina noho ny antony maro toy ny hoe ara-dekorena sy ny ara-politika zany rehetrarehetra zany tokony horesahana daholo ao anatin'ity délestage tournante ty mba tsy hiverenana zany fa tsy io ny iainana mandrakizay io resana alony azo manaraka le tezanareo ien toko efa io ianao e allo ien toko arabazao de arabampiainy salama izany anga manontany tena mihitsy hoe tsika tsy ary manao inona rehefa manao zavatra mba mietetsy anao mamalagasy anao ty anampy mpitondra am'le fitakinan'le zeparsy fa de ny raha naka ny jery gazety omaly de any anaty tambajota internet any de Madagasikara sy persiste signe efa nazy le zeparsy de tabataba be zay tsy manaiky fa tsy naiky cogestion wa fa naninona reteto le olona azo resahana zany tsy miteneniny efa lasa izy vo mitabataba be nany anaty gazety le gazety tonga ny fantakana de manoratra dao le tsika tsy manaiky an'zany fa teto nge Macron président frantsay raha ohatra zany manao boxe de efa surlinga zany le olona fa ianao tsy samby andakariny ohatran'le olona position tsika zany ohatran'ny olona miady hitanareo le mpiady tsena de rehefa misy miandry ravana de rehefa rava de manao vavabe le raha hoe raha tsy ndavanareo matiko teo iny ohatra diplomatie ohatran'zany zany ataontsika anio de za manontany tena olo mpitondra fantaka diplomatie inona ny ataonareo mikasika ny zeparsy io teto tanindrazana le olona nanao fitsidina ara-pongofy inona moa ara-panjakana teto azy natao tsara ny resaka an'iny hoe anay ty ohatra nataon'ny président Comorony hoe anay ahy Mayotte fa manina tsy nasananao zany tsika mbola izy ndray ny miteny hoe am 30 juin manao fivorina any Paris de mbola teny hoe cogestion sy ny anaovana an'io ny média frantsay namoaka daholo tamin'ny herinandro iny hoe territoire française io fa revendiqué ny Madagasikara lazay fanazy de za zany manontany teny hoe tsy azoko hoe diplomatie inona ko manao azany ka tena nontaniko zay mba maha diplomatie inona ka manao azany io de farany miteny hoe orinasa zatra ataonareo le ohatra fanamboaran-dalana io nge manao nge le izy fa zavatra azo avoakany ihany de hoe mandeha tsara ny fanamboarana ny RDO de za tokony akazavany tamatavy ny alatany 10 point tamin'ny sabotsy 10 point tamatavy aloha apotika 80% asa tolotobila kely ihany tamatavy ary akakena pasy madinika ery misy amboarin'ny société courance angamba 100 mètres de miala aveo hoe tsy mandraka ny lunette nareo le tamin'ny
tongotongo iny io le fanamboarana sina zay be dibe mbola io ihany tobisiny eo a de tafatranona teo zay tamin'ny lahady katomita mahery zay ngeny amboarana any de manahirana eo mantsakandrena mialoha idirana mantsakandrena misy fitohanana be tokoa tamin'ny alahady a mifandimby alefa ny andany sy ny ankilany ohatrany hoe efa le teo am'le tsara tokoa na ohatrany trongisina ny fahitako anazy ohatrany ny somary hafahafa kely fa io ianao a salama re iny resaka an'le tangoro tany moa zany iny dépasse raha any aminazy zany no ataony eny amin'ny fantso any fampirarana tsy mety zany e taninao ve de any no atao le izy fa tokony eto Madagasikara any any izy raha mananjala basy any ireo bandy rehetrarehetra ivory an'ireo hoe tsy niavy io fa tsy maintsy amenareo anay io de inona no ataony any nga izy afaka hitsoka any France afaka any e teren'zareo fotsiny eo hoe masina isany tsisy mivoaketo fa tonga de sy miavy io a de ameo anay zay frantsay de sy miavy ty taratasy ty a de vita araiky any reo zay fa de na ataony kolikoly io hoe retony leto amentsika fabera manokana hoe amena sato anankiray de tomobile Ferrari de jet privé de vita na iny tsy maintsy mety ho fandehany any fa rehefa ty izy a afaka manery anazy tsara tiketo hoe anay io fa tsy mialeto zay nareo raha tsy vitanay anareo siniko io zany ane resaka diplôme resaka iny zao fahaizana miady ary azadiny fa reo vazary io koa ane mba manandro koa reo hoe manandro reo natongavana taty na ny rehetrarehetra misy mpamatika eto tanindrazana matoa reo mahita ny clématite sorato izany noresaka tamin'ny satria sy fandarana nataona ministra teo aloha lo olona kehitriny tamina fahita lavitra tsy miankina alina de ny fandraisako azy aloha fijeriko manokany teo ohatrany hoe mirona sy mikorisa ve makany amina fiaraha-mitantana lay sara mitranga satria raha ny Evans sy Fresa aloha zany de hoe azo atao ary mety zay no sary hitranga hoe fiaraha-mitantana fa tsy zavatra permanent io fa na hoe zavatra maharitra zany fa afaka hoe amafisina hoe averina manontolo ndray any aoriana mety zay hoe no sary hitranga naneo moa izy hoe hevitra manokana amin'ny mahateknisiana fa olona any anaty fanjakana ihany koa no miteny an'izany de ohatrany mitarika any saina ihany eritreritra sy ametra-panontaniana hoe makany amin'ilay resaka co-gestion mety affaire ty a dia zany hoe tsy lasa ho endrika anankiray koa hoe mamatitra ny firenena hoe anareo ary efa nanaiky fiaraha-mitantana ko hitaky inona tsony any aoriana fa ny lafindray ihany koa ombako manana miaraka aminy kosa lay hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny diplomasia no ahafahana mitaky an'io aloha raha lay io ihany anaty tanjakintsika raha toe-karena am'izao a mbola sarotsara ohatra ho toizana ny dinidinika reheva aveo